Zay cadre sergent de maîtrise zay tratrantso sy teto atoerana ka afaka nanatrika ny fivoriana nanay hoana pahabe maso ny fahavononanay andray anjara feno amin'ny fanarenana ny orinasa kromita malagasy esa dia mandray andraikitra koa miangavy ny filakevim-pitantanana sy ny fitondram-panjakana ny mba hanohizana ny fitrandrahana kroma eto Andriamena sy mba hitadiavana lalana entina miatrika ny filany orinasa karama sy ny kojakoja samihafa eo amin'ny famokarana sy ny fiveloman'ny mpiara-miasa. Eo ampiandrasana ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana ny amin'izay drafitra anarenana ny orinasa mifanaraka amin'ny paikady ny ampandrosona ny firenena sy indrindra ampiarana ny velorano ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ametrahana ny arena kibon'ny tany ho fanohitra ny fampandrosona dia manao izao fangatahana izao anio 12 Oktobra taona 2024.